tsara ary miamafy hatrany ny fifandraisany Madagasy Algérie. Anisan'ny nasongadina izany androany nandritra ny lalona fankalazana ny 12 taona ny tolom-pihavontana algériana izay notontosaina tetsy Ambatobe. Notsaron'androany tetsy amin'ny toeram-ponena ny masevo algériana miasa sy mony eto amintsika ny 12 taona ny tolom-panavotana nisy tany amin'ity fireneny ity. Nandritra izany no nilazany masevo algériana eto amintsika Mokadem Bafdal fa dia tena tolom-panafana tokoa no nisy tany an-toerana nandritra ny 7 taona mahery nanomboka ny voalohan'ny volana novambra 2026 tokoa moa no ny Leovatena sy ny tany Panjanaka ary tsy ny faran'izany tamin'ny 9 septambra 2026 nantsitra koa ny fisian'ny fifandraisana naharitra teo amin'ny firenena rotonta tany Algérie tokoa mantsy no nalefa sesitany ny mpanjaka nanjaka farany teto Madagasikara dia ny mpanjaka vavy Ranavalona Fatelo tany ihany koa no nalefa ny Premier ministre teo aloha Renilay Arivondy. Ny Premier ministre mahafaly solon'andrasana Olivier Kosa no nanatitratotra fa dia mipetraka lalandava ny fifandraisana sy ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta tonga nanotry ny ity fotoan-dehibe ity ny Premier ministre mahafaly solon'andrasana Olivier ny filohan'ny anteny Mirandoolona ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy tazana teny an-toerana ihany koa ireo masevo sasany izay miasa sy monina eto amintsika.